Maty-mono aminareo hatrany ry havako, ny fahasoavan'i Jesoa. Amen. Vavaka ary isika indre mideranao izay tompo amin'izao farany herinandro izao, satria amin'ny fiainana isan'andro dia tsinotsinona izahay, ary tsy toy izao izahay tompo afaka namakivaky ty herinandro ty raha tsy teo ianao. Koa misaotra amin'izay nataonao tamin'ny fiainanay rehetra, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, araka ny efa nambara tamintsika omaly dia efa maraparina an'izao lohahevitra mikasika ny hoe manapaka amin'ny fahefany amin'ny tompo izao isika amin'ity herinandro ity ary andro roa amin'iny herinandro ho avy iny. Tao anatin'izany dia hitantsika ireo mampiavaka an'Andriamanitra Ray sy Zanaka amin'ireo andriamanitra rehetra misy eto amin'izao tontolo izao. Noho izany dia azo ambara hoe mamitina na koa hoe manandotanitra an'izay efa voalazontsika amin'izao faraparana izao. Anio ary dia ny tantara voalohany toko faha 12, andiny faha 20 ka hatramin'ny faha 40 no ambara amintsika. Fa iray amin'ny andiny soratra masina hovakiana sy hotoriana rapitso amin'ny fiangonana Rapitso Alahady farany ry havana, izany andiny soratra masina izany indinga vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Aoka ho faly ny lanitra sy ho ravoravo ny tany, ary aoka ho lazaina any firenena hoe Jehovah no mpanjaka. Amen. Tantara voalohany toko faha 12, ny andininy faha 1:30. Ny andininy faha 20 ka hatramin'ny faha 40 amin'ity tantara voalohany ity ry havana, toko faha 12 dia maneho ny fahefan'Andriamanitra faratampony ka ampiasany an'izany eo amin'izao rehetra izao. Andinge ho lazaintsika intelo miandalana izany. Voalohany dia ny andininy faha 1:30 ity, milaza hoe Jehovah no mpanjaka, milaza fa tsy misy toa azy ireo, manana ny fiandrianana sy ny fahefana ary ny voninahitra rehetra misy eto amin'izao ary rehetra izao. Faharoa eo amin'ny andininy faha 40 dia milaza fa ny Andriamanitry ny firenena rehetra dia tsinotsinona fa Jehovah no nanao ny lanitra. Midika izany fa ny Andriamanitra misy eto amin'izao tontolo izao ary dia mbola zavaboarin'ity Andriamanitra lehibe, mpanjaka sy be voninahitra ity, Jehovah no anarany. Noho izany dia ambany noho izy avokoa ireo andriamanitra misy rehetra ireo. Ny andininy faha 20 ka hatramin'ny faha 30 dia mitaona ny firenena, ny fianakaviana, ny olona tsirairay avy mba hankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra Jehovah noho ireo voalaza rehetra momba azy ireo. Ary hitantsika tamin'ity andininy faha 21 amin'ity toko faha 12 ity ry havana hoe aoka ho faly ny lanitra sy ho ravoravo ny tany, ary aoka ho lazaina ny firenena hoe Jehovah no Andriamanitra. Izany dia izy hoe mitaona antsika rehetra izany, mitaona antsika voariny rehetra, hankalaza, hanome voninahitra an'ity Andriamanitra Jehovah mpanjaka lehibe ity. Ry havako, tsinotsinona ary ny andriamanika hafa rehetra ka aza mandany vola, fotoana, harena amin'ireny ry havana, tsy azo itokiana sy tsy azo antenaina rehefa mbola zavaboarin'Andriamanitra avokoa. Noho izany dia manomeza voninahitra an'ity Jehovah Andriamanitra mpanjaka lehibe ity, ary ao aminy no hametrahantsika ny finoana sy ny fahatokiana rehetra, indrindra indrindra ao amin'ilay zanany dia Jesosy Kristy hanitokana mpamonjy izao tontolo izao. Amen. Ndeha hivavaka ary isika dia misaotra anao ary izay tombo fa miavaka tokoa ianao Andriamanitra, tsinotsinona ireo andriamanika hafa rehetra, ampio izay mba tsy ho voasarika ireny, mba tsy ho voataona ireny tompo, ireny andriamanika hafa rehetra be dia be eto ambonin'ny tany ireny, fa dia hanokana ny fo, ny saina mampanahy, ny fiainanay sy ny mombanay iray manontolo hanompo, hankalaza ary hanome voninahitra anao Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy tomponay. Amin'ny anaranao no vanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.